amin'ny azakazatsika miaraka amin'i Jesosy, amin'ny fiarahantsika miaraka amin'i Jesosy, anisan'ny zavatra ampaharitra atsika, ampitoetra atsika dia ny vavaka. Azay ny fanamasina apetraka amintsika tsirairay avy androany, mba tena olona tia vavaka zasy ianao. Halleloia. Aza afa-po amin'ny letam-panahanao amin'ny vavaka amin'izao fotoana izao. Aza miteny hoe efa ampy, aza miteny hoe efa mety, efa mipetraka tsara ny anahy. Aza afa-po fa aoka hitombo ny fitiavanao vavaka. Amen. Aoka hitombo ny fotoana laninao amin'ny vavaka. Fa zay lazainy ny tompo hoe tsy ampivavaka tsika. Tsy ampivavaka tsika. Lasa entin'ny routine'tsika. Ny zavatra tadiavin'ny tompo tsy penser vite fait. Inona natao hoe penser vite fait? Vite fait sa vite fait zany da penser? Tsy elatra fotsiny izy. Zahay ny ambony fiara efa mivavaka. Na hoe zangy na mitsangana na mitoetra, na mandry na mifo, na any an-dakozia, na any am-pianarana, na any an-jaridaina, zangy manana fiainam-bavaka. Tsara zany. Tsara zany. Mahafinaritra zany culture anao zany. Mahafinaritra zany toem-panahinao zany hoe za connecté foana ary zay mitsy ny tadavina. Zay mitsy ny ilaina. Fa misy ve ny ankoatran'izay? Misy ve entretien anao manokana ianao sy Jesosy amin'ny fotoana anankiray? Io zany tsy hoe sady manao zavatra. Ahoana hoe? Zay. Io zany tsy hoe sady hoe manao zavatra sady mahandro ahy. Za sady miasa ny mivavaka. Fa tsisy ninona nataonao. Fa eo amin'ny fanatrehan Jesosy fotsiny. Misy ve zay? Za tsy ampanangana tanana hoe iza manana an'izay, iza manao an'izay. Atsika sy Jesosy zay, anao sy Jesosy zay. Fa misy ve zay? Tsy ampy zay hozy Jesosy. Vitsy ny manao an'izay hozy Jesosy ato. Vitsy ny manana an'izay amin'ny teny frantsay izy hoe se recueillir. Zany hoe mandeha mitokana hoe zasy anao rery Jesosy. Ataovy nge zay. Ataovy zay manomboka androany raha tsy mbola nataonao. Na ivereno zay manomboka androany raha nalavirinao. Ny modelitsika dia Jesosy. Zay. Ary jerevo ny fiainana nataon'i Jesosy, jerevo ny fomba fiainan'i Jesosy. Fa rehefa tonga ny hariva dia nakaiza Jesosy? Tokana izy. Tokana izy tany an-tendrombohitra. Tokana izy tany anefitra. Tsotra ny angatan'i Jesosy amiko sy aminao. Mitokana bebe koa miaraka amin'i Jesosy. Mitokana bebe koa miaraka amin'i Jesosy. Za tsy hiteny amin'izay hoe sujet de prière ho lazainao ao. Mitokana fotsiny dia midinidinika. Alléluia. Dinidinika. Mba hanana an'izay dinidinika isan'andro miaraka amin'i Jesosy zay anenao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tena andresy ampanahy ianao ary tsy anakery ny nofo. Fa ny fanahy ny asa. Hoy voalaza. Fanahy mety ihany fa nofo tsy manan-kery. Inona ny olana mahatonga anao tsy dia mazoto mivavaka? Inona ny olana mety tsy hatateraka an'izay hoe hitokan'izay? Bazarao hoe? Fafozatena tsisy? Ina ihany koa mety olana tsisy in'izay hoe fitokanana miaraka amin'i Jesosy zay. Be atao lava. Be atao lava. Rotoroto lava. Rotoroto foana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fahaiza mandamina tsara no entina miady. Fahaiza mandamina tsara no entina miady. Manasanao
andindinika ny salamo fa 9 rehefa any an-trano. Salamo fa 9 dia nio tsara rehefa any an-trano. Zavatra hitako mahafinaritra ao anatin'io salamo io dia misy fotoana lazain'ny Davida hoe zaho ozy izy ohatrany hoe mifo amin'ny alina zany a misy manaitra anahy fotsiny dia io a dia mivavaka. Mbola tsy tonga akory ny maraina ozy izy a zany indray nefa tonga aloha amin'ny maraina dia efa mivavaka dia efa mitokana 24 heures ny ananantsika eto tany ao anatin'ny andro ray samy manana an'izay daholo fa tsy hoe sasany manana betsaka ny sasany kelikely samy manana an'io daholo nomena an'io daholo. Izany tsy manana 24 heures anatin'ny zoro anankiray samy manana tsisy hoe lasa ny anina ny anana lasa ny ranona ny anahy fa samy manana izay 420 ora zay daholo. Ahoana ny andritranao an'io 420 ora io? Ahoana ny andaminanao an'io 420 ora io? Manaova hoe rétrospection kely, miverina kely hoe mijery hoe ohatrany ahoana tokoa moa zany ny fiainako isan'andro san'andro, mifoa mifiry. Dia inona ny ataoko ao anatin'ny tontolo andro? Mba exercice kely ataontsika izay rehefa any an-trano na eo aritsika dia mba jereva hoe inona nataonao tamin'ny herinandro, taiza ho iza amin'ny plasin'i Jesosy. Dia aza miteny hoe za tempolon'ny fanamasina dia atao amiko foana fanamasina. Aza miteny hoe tsika ne trano fanahy atao anatsika Jesosy. Tena marina zany 10/10 20/20 tempolon'ny fanamasina trano fanahy. Fa ny tena resaka tiana resahana eto dia le consécration, le fitokananao miaraka amin'ny Jesosy, le midinidinika miaraka amin'ny Jesosy. Halleloja. Inona ny ilana an'izay? Ny ilana an'izay dinidinika miaraka amin'ny Jesosy zay dia manana an'le hevitry Jesosy ianao. Halleloja. Manana an'le fisainan'i Jesosy ianao. Za tsy ianao dinidinika hoe dinidinika miaraka amin'ny Jesosy dia iny ianao sy ny lista be ianao dia 1 2 3 4 5 reto daholo ny sujet: fiara, trano, fianarana, akanjo, tany, vola. Tsy hitondra lista ny tenenako anao amin'ny Jesosy. Fa ianao midinidinika amin'ny Jesosy fotsiny. Halleloja. Ianao eo amin'ny Jesosy fotsiny hoe tia Jesosy a. Misy fotoana ianao miaraka amin'ny Jesosy io tsy ianao no miteny, ianao mangina fotsiny. Rehefa mangina ianao misy zavatra voarainao eo. Tsy hoe renoka. Tsy hoe renoka teo ako dia matory fotsiny tsisy dia concentré be ako. Fa za miteny aminao fa misy an'izay moment tena le fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy zay. Amin'ny fotoana amin'ny alina io ianao tsisy réveil. Fa misy réveil ho azy avy amin'ny fanahy, pitsihany fanahy fotsiny ianao dia mifo. Dia eo ianao tsy matory. Dia midinidinika amin'ny tompo ianao. Saintsaina ianao. Ny atao hoe vavaka dia teneniko anareo ny vavaka tsy hoe ianao foana no miteny. Fa ny vavaka izany dialogue. Ianao miteny fa Jesosy koa hiteny aminao. Jesosy koa miteny aminao dia mibitsika aminao ao izy. Misy ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe forte pensée. Zany misy eritreritra manindry be ao aminao ao, efa ny tompo miteny amin'izay fotoana izay. Misy zavatra manindry be ao aminao ao dia efa Jesosy no miteny amin'izay fotoana izay. Fiasan'ny fanahy masina zany tena ao anatin'ny fiadanana. Hoe misy rivotra mitsoka moramora. Hainonao hoe izay Jesosy. Dia tena te hampirisika antsika ny fanahy masina. Te hampirisika antsika ny tompo hoe manana an'izay fotoana izay. Manana an'izay fotoana izay ho etaeta ao anatinao. Dia tenena ny tompo aminao. Inona ny ilana an'izay ozy ny ilana an'izay anananao ny hevitry Jesosy. Akanao ny saina avy any aminy. Ahafahan'i Jesosy miteny aminao. Ahafahanao mahazo taridalana tolotsaina avy aminy. Ahafahanao mahazo hery avy aminy. Jesosy 100% Andriamanitra. Jesosy 100% olona. Fa Jesosy fiainam-bavaka Jesosy zany tsy hoe tsy zarizary zany. Tonga ny alina dia tokana izy. Vao maraina izy dia tahany anefitra. Vavaka izy zay.
Ivavaka izay, naresaka tamin'ny rainy izy zay. Aza tao amban-javatra ny vavaka. Tsy tena hoe aza manana lista, tsy zay ny tiako resahana. Raha misy zatra manavesatra anao dia teneno. Raha misy zatra manahirana anao dia resao aminy. Raha misy zatra manavesatra anao dia resao aminy. Mialoha ny resahanao amiko. Mialoha ny resahanao amina pastera. Mialoha ny resahanao amina mpanompon'Andriamanitra. Mialoha ny resahanao amina rahalasy anabavy. Jesosy resahana voalohany. Amen, satsy amen. Problema amin'izao fotoana dia izao. Efa be da be mpanompon'Andriamanitra manao publicité, radio, télé. Sokatra foana ny téléphone 24h/24 afaka miantso ianao. Afaka mandefa SMS ianao fa hovaliana. Afaka mandefa mail ianao fa hovaliana. Dia inona ny ataon'ny olona? Tsy makany amin'i Jesosy sony fa ty librako. Anala fanadinana fa mba eto am-bavaka. Vita ny vavaka, vita ny baka. Mba eto am-bavaka fa mba ho afaka bakako. Ilay baka efa vitako. Izay nataonao tany efa natao fa tsy dia tena hoe inona tsony ve hoe entana am-bavaka ahoana. Mahereza ny vavaka ao anay pastera. Zay ny SMS voaraiko vangana. Mahereza ny vavaka ao anay hozy izy. Oh re olona. Fa ahoana e? Vao voaraiko le mahereza dia efa faly mba ty mba misy olona mampahery anahy. Ka ivakiko le toa hoe mahereza ny vavaka ao anay. Dia io nge le mampisy an'le business avy eo e. Io mampisy an'le business rehefa avy eo. Nga io ataony fotsiny ivavaka io. Nga alefa ny fotsiny ivavaka io. Tia numéro andefasana an'le zavatra. Tamin'ny mbola confinement dia efa tia ny alefaso amin'ity le izy en ligne na alefaso amin'ity le rakitra, alefaso amin'ity le ampafolony, alefaso amin'ity le zao. Satria lasa amidy le filazantsara. Vavaka ao anao fa io e. Ry havako a, fiangonana malalan'i Jesosy a. Marina hoe mifampivavaha ianareo, marina zay. Marina hoe mifampitondra zay mavesatra, marina zay. Fa misy koa ny hoe raha ianao raha hivavaka dia mirindrina ao amin'ny efitranonao maningina, dia ny rainao zay mahita ao maningina no amaly anao. Alléluia. Communion personnelle. Ny intimité ianao sy Jesosy mihitsy aloha ny zava-dehibe. Ianao sy Jesosy mihitsy aloha. Za tsy mandaha mihitsy ny fiarahana amin'ny vavaka, fifampitondràna am-bavaka, ny fifampitotroana am-bavaka, fa tsy voasolony zany ny ianao sy Jesosy. Ahoana hoe? Tsy voasolony zany ny ianao sy Jesosy. Inona no ilaina le mitoka-bavaka? Ahafahanao manana hery. Jesosy hoe na hery rehefa niasa teto tany. Ka ireo hery io ataon Jesosy io io zavatra rehetrarehetra vitan Jesosy io io zavatra rehetrarehetra miseho rehetrarehetra anatin'ny Baiboly io tao ambadika atao Jesosy ny vavaka. Tao ambadika atao Jesosy manana fiainam-bavaka. Fianarana ho anao koa zay. Mivavaha. Mirindrina amin'ny efitranonao mangingina. Miafenao dia miresao. Tsy misy olona ampianarina mivavaka izany. Ty boky anankiray amidy fampianarana antsika mivavaka. Tsisy an'izany, tsisy boky amidy, tsisy boky amidy zany efa ampianarana mivavaka. Fa efa niala ny fanamasina. Efa nanota ny olona. Efa niodana tamin'Andriamanitra ny olona. Tsy eo ny fitarihan'ny fanamasina dia lasa asiana guide, asiana fisainan'olombelona, asiana modelin'olombelona, dia lasa misy hoe ty boky fianarana mivavaka. Tsisy boky fianarana mivavaka zany. Tsisy boky fianarana mivavaka zany. Baiboly vakiana, fanamasina velanjaka ao anatinao dia hitari-dalana anao izy. Halleluja. Ny zanakao ve ampianarinao hiresaka aminao? Zanakao ve ampianarinao hiresaka ty boky fianaranao miresaka amin'ny dada? Ty boky fianaranao miresaka amin'ny mama? Raha zanak'Andriamanitra ianao tsisy boky zany koa fa tarihan'ny fanamasina ianao mivavaka. Halleluja. Ary zavatra katahako amintsika ihany koa dia izao. Rehefa miha-lehibe ao Jesosy dia tsy tia tena. Tsy nenao foana zany rehefa ao anaty vavaka ao. Za nahery vavaka, ny aho entiko daholo ny anaka. Ny aho vitako tsara. Ny aho zao, ny aho zao, ny aho zao, ny aho zao. Fa hainao sekrean'i Joba.
na tonga ny joba ny verina daholo ny arenany eto moa tsy sisy famporisihana miarenana arena na tonga ny joba ny verina daholo lasa nananjanaka indray joba ary tsara tare indrindra teo amin'ny zanaky ny tatsinanana ny zanaky joba na tonga ny joba hoe lasa tafarina indray dia vakio tsara ao anatin'ny joba hoe rehefa nivavaka ao an'izy vavaka ao an'ny sakaizany joba rehefa nivavaka ao an'ny sakaizany joba amprisihako anao koa zany hoe fitombona ao ara-panahy tsy dia tena hoe hivavaka ao anao foana tsy dia hivavaka ao anao loatra itsony zay mavery ny ainy no avazo azy amonjy azy zay tia ny ainy no avery azy ina tiany zany tenenina rehefa ianao tsy rototra amin'ny anao tsony tsy zay anao verinao azy aminao iny fa rehefa ianao sarotsaroto be amin'ny anao foana maina intaina sahirana be ianao very foana halleloia fa mila mamototra zay le herin'ny azo fijaliana tsy hainao tsony fa Jesosy tsy hivavaka tena hoe par intérêt be anao fa intérêt ho an'ny ozy Paul zay ao anatin'ny filazantsy ao amin'ny epistilina hivavaka ho an'ny manam-pahefana hivavaka ho an'ny misy zavatra rehetrarehetra natorony aho dia atoro antsika ihany koa zany manana fotoana miaraka amin'i Jesosy manana fotoana miaraka amin'i Jesosy manana zay hoe moment de qualité miaraka amin'i Jesosy zay tsy fantatro rehefa maraina ve anao zavatra pratika tsika fonga firy anao maraina amin'ny 5 amin'ny 4 sasany amin'ny 4 sasany zany efa tonga dia le miarina dia tsy haiko efa le mandeha miakanjo sisy dia aroso kely zany hoe amin'ny 3 zany ianao manomboka mivavaka amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 na amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 4 amin'ny firy anao matory amin'ny 5 sasany amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 5 amin'ny firy anao matory amin'ny alina zaiko amin'ny 6 dia aza tonga dia matory aloha ohatra fa mivavaka ianao amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 tomenareo misy tsy mivavaka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 ato zany ohatra tsy normal ve satra 12 manana fotoana zany hoe ay ato zany na io le fotoana tonga dia mamoanao fotsiny tompo amin'ny alina dia mivavaka ianao vavaka ianao fa raha tsy ampivavaka maina raha tsy ampivavaka vavaka ohatrany hoe essence anao io tsara etrreto hoe tomobile tsara tare raitra be io fa tsisy essence ina ny ilanan'io aingotrany fotsiny io tsy mandroso mihitsy io lany ny andro fotsiny eo fa ny ilana amin'io dia zao misy essence io rehefa misy essence io dia mandroso ny akamarony pino dia fiara tsara tare tsisy essence tsy mandroso ao anaty tombavaka tonga dia mirehatra mpolo loatra zany vavaka zany ao anaty fiarahana tena tonga dia miboiboky hitanareo sary raisiko ao an-doha foana hoe rehefa miaraka miaona mpino rehefa miaraka miaona ny zanak'Andriamanitra dia ohatrany reny hoe rano ambony fatany reny dia mangotraka rehefa mangotraka io dia manino eninao misy ohatrany setroka miala dia misy maneno manao dia hitanao ohatrany hoe mialaala misy le takotra ohatra zany ny firetana dia davinao amin'i Jesosy ohatra zany ny firetana dia davinao amin'i Jesosy hoe miboiboka mirehatra mafanao amin'i Jesosy ohatran'izany ianao ary tononoko ma ohatra zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen ho anao zay maniry an'izany raha efa ao amin'izany ianao dia gardeo zay rythme zay halleloia ary raha mbola tsy ao amin'izany ianao tena aoka ianao andeha araka an'izany halleloia fa ao anaty olona votombavaka zany tena hafa mihitsy na tsy miteny ary ianao rehefa hita dia hita hoe votombavaka zany manimanitra fanatrehan'i Jesosy manimanitra fiainana manimanitra tena hoe misy fiainana fa raha tsisy vavaka milodaka be mavesatra be halleloia fa ny vavaka ny mandrehatra ny vavaka mampirisy ary vavaka no zonao ny fanamasina halleloia tena ampianariko antsika zany aza miteny hoe tsisy fotoana tsisy an'izany tsisy fotoana zany tsy misy an'izany hoe tsisy fotoana zany izany tsy mahay mandamina izany tsy mahay mandrindra raha tsisy fotoana
fa ny fotoana nomena 24 heures sur 24 heures nomena. Te laza ohatra aminao Daniel zany olona tao anatin'ny vavaka zany. Olona tao anatin'ny vavaka zany nefa Daniel zany haut fonctionnaire. Daniel dia azo babo dia nalefa tany Babilôna. Rehefa tao Babilôna izy haut fonctionnaire zany hoe olona ambony zany. Tsy fantatrina plasiny raha amin'izao fotoana gouverneur ave satria nasaina ny tanàna. Daniel toko fahenina andininy faharoa. Daniel toko fahenina andininy faharoa. Daniel toko fahenina andininy faharoa. Sitraky Dariusa ny anendry solompanjaka 20 anapaka ny fanjakana izay anapaka ny fanjakana rehetra. Koa tamin'ireo dia nisy komande lehibe 3 lahy. Ary Daniela no anankiray tamin'ireo mba ilazany ny solompanjaka ny raharaha tsy ahafaty antoka ny mpanjaka. Halleloja. Avereny tsara nge le organigramme. Sitraky Dariusa ny anendry solompanjaka firy 20. Anao ino reo solompanjaka 20 reo? Anapaka ny fanjakana izay anapaka ny fanjakana rehetra. Misy zany 20 solompanjaka anapaka ny fanjakana. Tsy tao anatin'ireo Daniel. Fa andininy fahatelo. Koa tamin'ireo dia nisy komande lehibe 3 lahy. Zany hoe ambonin'le solompanjaka 20 mbola misy lehibe any 3. Zany hoe olona 3 no komande an'ireo 20 reo. Ary Daniel no anankiray tamin'ireo. Hitanao zany ny plasin'ny Daniel. Akaiky be ampanjaka zany. Akaiky be ampanjaka zany ny andraikitra an'le 20 zany le 20 zany zarain'izy 3 lahy. Iandraikitra ny mpanjaka, iandraikitra ny fanjakana mba tsy ho faty antoka ny mpanjaka. Ary Daniel dia anisan'le 3 lahy. Anisany tao anatin'le anaky 3 zay iandraikitra an'le 20. Azonao tsara le sary manina miteny amin'izay misy antony tiako mizara tiako zaraina ao anatin'io. Ary Daniel no anankiray tamin'ireo mba ilazany ny solompanjaka ny raharaha tsy ahafaty antoka ny mpanjaka. Andininy fahaefatra. Izany Daniel zany dia niotra noho ny komande lehibe sy ny solompanjaka namany. Tao anatin'le 3 lahy zany dia Daniel mbola niavaka noho n'izy roalahy. Fa nanam-panahy endry izy ary ny mpanjaka nikasan'andratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetrarehetra. Efa nanam-pikasana mihitsy zany hoe ho atao mpanjaka mihitsy ty manarakaraka ny mpanjaka Daniel. Koa ny komande lehibe sy ny solompanjaka dia nitady izay hampangany any Daniel. Tanao amin'izay ny zavatra nisy fialonana any Daniel tao. Dia davana izay hampangana any Daniel andresena anazy. Satria Daniel zany na jerena dia jiosy olona babo tany olona babo dia napetraka tao. Raha jerena zany Daniel dia expatrié. Dia nitady izay hampangany any Daniel ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita izay hampangany azy izy na izay tsininy akory ireo satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy. Tsy nisy tsiny zany Daniel zany, tsy nisy kilema. Amin'ny andininy fahenina dia hoy ireo lehilahy reo taminy tsy ho hitantsika izay hampangatsika io Daniel io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamaniny no misy ahitantsika hampangana azy. Tsy nisy tsiny mihitsy Daniel teo amin'ny resaka fivavahana sisa ny anenjehana anazy. Zay sisa zany ny jerena hoe zay sisa ny jerena. Ianao mba ahoana? Za mba ahoana? Ao amin'ny asanao, ao amin'ny mombanao rehetrarehetra ao. Tady amingana ny olona, tady andrava ny olona, tady amotika ny olona dia mitady dossier anao. Fa tsisy dossier hita teo amin'ny Daniel. Dia le vavaka sisa. Irariko ianao mba ohatran'izany. Amen na hoe? Irariko ianao mba ohatran'izany dia davina zay dossier rehetrarehetra hampangananao. Ianao mivavaka any ambobo ao sisa ny anenjehana anao. Ianao mandeha ao anatin'ny lalan'ny fahamarinana sisa. Ianao miala tao Babilôna mandeha amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra, zay tsinonao.
Possible zany sa tsy? Possible ve? Amen. Zay de daviny. De somaritaka ny vory ho any mpanjaka ireo komandy lehibe sy solompanjaka ireo. Ary zao no nataony taminy. Ry Dariusa mpanjaka ho velona mandrakizay ane ianao. Ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolotsaina ary ny gouvernoura dia ny fanaran-kevitra. Be da be le olona fanaran-kevitra. Aninona? Anitsana ny Daniel leo. Anitsana ny Daniel io tao daholo ny rehetrarehetra mihitsy zany e. Ny fanaran-kevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka ka nazovo no hanao fangatahana ato anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia tsipy ao andavaky ny lioana. Zay le dedavina atao an'i Daniel, zany hoe raha vo mivavaka akoatrany ao amin'ny mpanjaka dia tsipy any andavaky ny lioana. Ankehitriny ry mpanjaka ataovy mafy ny lalàna ka asisony mba tsy hiova araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovaina. Ary noho izany dia nasiany Dariusa mpanjaka soni izay lalàna zay sy didy zany. Dia eo amin'izay le atoroko anao le vavaka. Noho ny fantatry Daniel fa efa vao hisy soniny didy dia nakao an-tranony izy. Ary ny varavarakelin'ny tranony ambony na nandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehany Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Zay ny fianarana omeny Jesosy asa ianao androany. Zay ny fianarana omeny Jesosy asa ianao androany. Vakio tsara ny 1:12. Ianao ve dia be asa no Daniel? Ianao ve dia be adidy no Daniel? Ianao ve dia be andraikitra no Daniel? Dia ilaza ianao fa tsy manam-potoana? Ilaza ianao fa tsy hisy fotoana? Non. Attention. Daniel efa kely sisa tsy nampanjaka azy. Mpanjaka latsaka fefa ny angambo Daniel. Ny andraikitra andreo rehetrarehetra reo. Fa jerevony ny comportement Daniel, jerevony ny fiainam-bavaky Daniel, jerevony zavatra nenany Daniel hoe noho ny fantatry Daniel fa efa vao hisy soniny didy dia nakao an-tranony izy. Nakaiza izy? Nakao an-tranony. Eo ilay intimité resahany eo. Tsy hoe niantso ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego izy. Eo ry Sadraka sy Mesaka enjana be ty fa misy didiny sokatrany Tsy maika izy nijery olona, tsy maika izy niantso olona, lasa izy nakao an-tranony. Izay koa mba hatoro anao. Makaiza ianao? Halleloja. Tsy hoe any am-piasana anao dia andeha hiverina ho any an-trano fa le efitranao mangikina le intimité anao miaraka amin'i Jesosy io apetraka io. Zao ny zavatra mahafinaritra be ato avy eo. Ary ny varavarakelin'ny tranony ambony na nandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Sokatra alefisary an-tsaina zany hoe niakatra any amin'ny etazy Daniel dia nivavaka izy dia hita teo am-baravarakely izy fa nivavaka. Dia inona ny zavatra nisy? Intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy. Satria naninona? Inona soratra ao? Satria fanaony hatramin'ny taloha zany. Halleloja. Satria fanaony hatramin'ny taloha zany. Dia zay le lazaiko anao zay hoe jerevy io plasin'ny Daniel io. Haut fonctionnaire. Olona manan-katao, olona ambony. Fa tsy niteny hoe tsisy fotoana hivavahana. Tsy niteny hoe sy betapety azy ty fa alao mba hisy cellule de prière dia tsarovy ambavaka any Daniel gouverneur. Mba tsarovy ambavaka any fa za tena ao an-dapa ao fa tsisy hevitra mihitsy ao fa mpiasa be ao tsy nanao an'izay izy. Tsy naka roue de secours izy. Tsy naka pneu de secours izy aka olona akekipa anankiray vavaka na fotsiny fa za hiasa. Izy mihitsy niditra tao anefitra dia izy mihitsy no nivavaka. Ovina maraina atoandro hariva ohatra no misakafo zany. Misakafo tsy adinitsika. Maraina atoandro hariva vavaka indraindray adinitsika. Ny Daniel maraina atoandro hariva dia inona ilay zavatra voasoratra tao? Satria fanaony zany. Fanaony faninona ozy izy tao? Fanaony hatramin'ny taloha. Zany hoe eritrereto efa fomba fiainan'i Daniel zany tamin'izy mbola tsy nahazo an'io plasy io dia efa fanaony zay. Nahazo an'io plasy io izy dia mbola nataony zay. Fa tsy hoe nahazo plasy izy dia efa adino nivavaka tsy hita nivavaka tsony tsy hita nanao asa tsony tsy hita zao fa nahazo plasy tary. Daniel na inona zavatra nisy na plasy ambany na plasy atenatena na plasy ambony dia zao vavaka foana izy. Teneniko anao koa zay. Ho avy ny fitahinao. Ho avy ny fitahinanao.
ho avy ny fanokafany tompo lalana aminao fa aza mba miteny misy ianao rehefa vita hoe tena tsisy fotoana tsony. Aza mba miteny misy ianao hoe tena hafa le taloha le mbalamintaminy reny. Non, manana intimité miaraka amin'ny Jesosy zany Daniel zany. Io ny aferany, io ny asa ataony fa nanana fotoana izy maraina atoandro hariva ny vavahana. Manana fotoana izy maraina atoandro hariva ivavahana. Tsisy secret io. Fa zay natonga Daniel naompo tamin'ny zavatra rehetrarehetra nataony. Zay natonga Daniel nahira-tsaina. Ary io efa hatramin'ny folombola fahiny io mety izy mbola tany a Joda mihitsy dia efa ohatran'io. Mety efa nampianariny ray aman-dreny ohatr'izay mihitsy izy. Ka ho anao ry zoky malala, raha ray aman-dreny malala ato, tonga dia efa ampianariny vavaka ireo zanaka reo. Tonga dia efa ampianariny manana intimité miaraka amin'ny Jesosy reo zaro amin'ny lalana tokony izy ny zaza ny ankizy fa na rehefa lehibe ary izy maninona tsy ala amin'izany tsony, tsy ala amin'izany tsony. Dia zay le zavatra apetraka zany hoe ho anao fa ho an'ireo zanakao ihany koa, ho an'ny zanakao ho an'ny tanoranao dia zao ampianary reo hanana ohatran'io Daniel io. Ka rehefa tonga izy au fonctionnaire, lasa ministre, lasa PDG, lasa zao, lasa izy PDG teo, mbola lasa ny vavaka izy. Halleloja. Misy ke zany hoe sady PDG ny vavaka. Misy ke zany hoe au fonctionnaire fa mbola lasa izy teo, mbola ny vavaka izy. Mba iriko anao zany. Mba iriko atsika tsirairay avy ato zany. Mba iriko atsika ato zany hoe tena hoe lasa ny vavaka izy fa tsy hoe lasa namonjy karaoke akory. Na hoe namonjy after work fa nandrianaka be le zoma sy ny sisa. Ny olona mamonjy after work fa ianao mivavaka. Alleluia! Ilaina raha lahy ty mivavaka ty. Combat. Ny ady tsy ady, ny fakapanahy, sy ny sisa, ny fitoriana tenin'Andriamanitra. Dia ianao ve tsy hivavaka? Ianao ve efa mamina vina efa saintsaingo fotsiny iny dia efa hen'ny Jesosy io any Daniel io. Ny vavaka Daniel efa fanaony hatramin'ny fahiny zany. Dia tena irariana ho antsika koa zany. Isaorana ny tompo fa afaka namorony tanora maly. Ary rehefa nitenenina hoe zay zavatra hoe ampitaina aminareo ray aman-dreny zay mananjanaka ao anatin'ilay tanora ihany ny asa rehetrarehetra ho atao sy ny fanabeazana ho atao. Fa zavatra tiana ho hita dia tahaka ny Daniel reo ny tanora hoe olona tia vavaka, olona matahotra an'Andriamanitra, olona tena hoe mijoro amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra, olona tsy ahitana tsiny. Reo tanora reo, halleloja. Na miasa izy, na mianatra izy, na inona aktiviteany, na inona occupation dia zao any amin'izay alehany any izy, olona tsy hanatsiny izy noho ny fahasoavan'i Jesosy. Olona halala fahamarinana ny ten'Andriamanitra izy, ary iaina araka an'io ten'Andriamanitra io. Isaorana ny tompo fa foazon'ny tompo isika ary nametraka an'izay hoe hikarakarana ny tanora zay. Dia hatreto zany aloha isaky ny sabotsy ny tanora amin'ny roa sasany mivavaka miaraka mihaino tenin'Andriamanitra. Misy zavatra maromaro atao ao ny 14 taona ny miakatra, ny ambanin'izay efa zaza ho karakaraina indray, ny 14 taona ny miakatra hatrany amin'ny 17-20 zay hoe napetraky ny tompo amin'izay hoe plasin'ny tanora zay. Zava-dehibe zany, tena hoe hanana fiainam-bavaka. Halleloja! Fa tsy very maina io, tsy maty antoka io. Dia nanatony izy ka niteny. Dia 12 eo amin'izay le nanatratarana ny Daniel. Dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Daniel mangataka sy mifona eo anatrehan'Andriamaniny. Zay le namandriana ny Daniel io fa tratra. Somaritaka ozy izy ireo. Dia nanatony izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka hoe noho ilay lalàn'ny mpanjaka ka nanao hoe tsy misy lalàna nasianao soniva. Nazovo no hanao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona ato amin'ny 30 andro afa-tsy aminao ihany ry mpanjako dia atsipy any andavaky ny liona. Ny mpanjaka namalika nanao hoe marina zany. Dia araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovana. Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe ilay Daniel isan'ny baba avy amin'ny taranaka Joda dia tsy manaiky ianao na ny lalàna izay nasianao soni ry mpanjako fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Hitanao zany? Andriamanitra tokony ekena mihoatra ny olona. Nisy lalàna mipetraka teo hoe tsy mahazo mivavaka, fa Daniel mbola nivavaka ihany. Satria Andriamanitra tokony ekena mihoatra ny olona. Ampianarina antsika ihany koa zany. Rehefa misy zavatra ankasitran'Andriamanitra, misy sitrapon'Andriamanitra, dia sitrapon'Andriamanitra no ambony indrindra. Amen. Dia tezitra indrindra ny mpanjaka raha nare izany teny zany, nefa maty niany izy ny hanafaka ny Daniel.
ka nanao izay tratry ny heviny amonjy azy mandrapiletiky ny masoandro. Zany hoe tao amin'ny mpanjaka zany tena nalahelo ihany izy hoe tena le Daniela le mahafinaritra io rangahy tratra n'ity zavatra ity. De nitady hevitra ihany izy amoahana ny Daniela tao. Daniela ne zany tena akaiky mpanjaka mihitsy, tena akaiky mpanjaka mihitsy Daniela zany, tsy mila audience zany, tsy mila nina fa tonga de miresaka fotsiny. Fa noho io lalàna Mediana sy Persiana io tsy azo ovaina, tsisy ny azo mpanjaka natao. Nalahelo mpanjaka andasaka anazy tao andavaky ny liona, fa tsy maintsy zay ny natao. Fa mahafinaritra be le tantara hoe inona ny toyany avy eo. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo, ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe aoko fantatrao ry mpanjaka fa izao ny lalàna Mediana sy ny Persiana, ny lalàna sy ny didy zay efa navoaky ny mpanjaka dia tsy azo ovaina. Tsy azo ovaina. Dia nandidy ny mpanjaka ary netiny Daniela dia natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao izay tomponao mandrakarivany amonjy ianao. Tsisy ninona azo natao zany fa dia nalatsaky Daniela. Nalatsaky Daniela. Mety be da be koa ny ady eo amin'ny fiainanao. Mety efa mivavaka ianao nefa mbola misy lavaky ny liona ihany anipazananao. Fa aza taitra. Alao itony tantara. Dia ahoana ny toyan'izy teo? Hoy izy, Andriamanitra izay tomponao mandrakarivany amonjy ianao, ary nisy vato natapina ny vavalavaka, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombokasehany sy tamin'ny fanombokasehany andrian-dahiny mba tsy ovana teny ny amin'ny Daniela. Dia nody tany andapa ny mpanjaka ary tsy nitendry anina mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita toromaso izy. Niasa saina izy ny amin'ny Daniela. Hitanareo zany zavatra zany. Dia ny faharoapolo. Dia ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona, ary no tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso any Daniela tamin'ny feo malahelo. Nangoraka misy kely le mpanjaka fa no reto le ratsy be da be reto tsisy ninazo ny natao. Mety misy ratsy be koa ampiasananao, mety misy ratsy be koa manodidina anao, tady andavaka anefanao any andavaky ny liona sy ny sisany. Mpanjaka nangoraka. Ny sefinao mety tena mangoraka fa misy ratsy manodididina eo. Bon courage ianao. Fa lala nitondran Jesosy ianao foana io any ahon Jesosy ny vonahany. Amen na sa tsy amen? Alleluia. Dia tonga ny mpanjaka. Dia tonga ny mpanjaka ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velonao. Fatany ihany hoe mpanompon'Andriamanitra velona ny Daniela. Fatany nisy témoignage tsara zany tao amin'ny Daniela tao. Misy témoignage tsara ve ao ampiasananao? Misy témoignage tsara ve anao any misy anao hoe mpanompon'Andriamanitra velona ane ty Daniela ity? Hita ve zay? Fantatra ve zay? Mila fantatra zay rahalahy. Raha mbola tsy fantatra zay atao fantatra zay rapitso. Halleluia. Ataovy miseho ny couleur anao. Maka position atao amin'ity taranaka mijangajanga sy mpanoty ity. Maka place avoainy izy hoe indro zaho dia an Jesosy Kristy. Tsy haiko manao t-shirt ve anao? Mbola lavo be ranao t-shirt fa tonga dia anao fotsiny ny fitondrantenanao, ny fijoroanao, ny fiainanao mijoro an Jesosy ianao, na iza faly na iza tsy faly, na iza neso na iza naratsy ianao ny tena sambatra satria manana an Jesosy. Halleluia. Dia inona ny toyany? Andriamanitra namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjako velona mandrakizay anie ianao. Hitanao zany toe-pony Daniela. Efa natsipy tao andavaky ny liona tao efa nidina tao ny ona tamin'ny mpanjaka mbola niteny ry mpanjako velona mandrakizay anie ianao. Mba ataovy tsara ohatra ny Daniela ny fonao. Fa tsy lasa ianao nanoratra tamin'ny gazety ty mpanjaka ty nanidy anatary anatin'ny lavaka tary. Tsy lasa ianao mandeha amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra ao naratsy amin'ny mpanjaka. Tsy lasa ianao aty rehetrarehetra ty aniratsira sy ny tariny sy ny mamaliso zay ratsy atao anao. Amen na sa tsy amen? Atao sa tsy atao? Kely zany amen zany. Sa fa te hodina reo? Sa efa te atory nay ve? Mifoazy ianao zay matory. Tsy hitanao za mipôly mitory teny mandritry ny alina hatramin'ny maray zany. Ty vo 4 minitra zay. Halleluia. Za ke mahazo koa zao mitory teny zao za koa misakafo. Miara misakafo ane tsika zao Halleluia. Namaly ny mpanjaka Daniela ry mpanjako velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vava liona tsy
andratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjako tsy nanao ratsy aho. Haleloia. Tsy nisy dose maloto zany. Haleloia. Tsy nisy firaisana tsy kombakomba tany fa teo anatrehan'Andriamanitra dia nadio izy sy marina ary teo anatrehan'ny olona dia nadio izy sy marina noho ny herina azy fijaliana, noho ny fitsakana an Jesosy tamin'ny maty, noho ny fahasoavan Jesosy dia afaka andeha amin'ny fahamarinana ianao ampiasana, afaka andeha amin'ny fahitsiana ianao ampianarana, afaka andeha araka ny tenin'Andriamanitra ianao ao an-tokantrano, afaka andeha amin'ny fahamarinana rehetra ianao satria velon Jesosy, satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tsy ianao manao an'io fa Jesosy. Haleloia. Ka na iodikodina sy be kolokolo daholo ara manodidina anao, ianao mijoro amin'ny fahamarinana. Haleloia. Zany ny olona ilaina e. Zany ny olona ilaina, olona tedavina mijoro amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Omeny Jesosy hery ianao hijoroanao. Omeny Jesosy hery ianao hitoeranao amin'izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany. Haleloia. Dia zay le fijoroana vavolombelona mahery vaika. Nanakombona ny vavan'ny liona tsy nandratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjako tsy nanao ratsy aho. Te hampahery ianao ahako zany hoe ain'Andriamanitra manakombana ny vavan'ny liona rehefa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Haleloia. Te teny aminao inona ny liona mampatahotra anao ao? Ny liona dia mpanjaka amin'ny biby. Tsy vao tonga ao an'ala dia vao tonga ny liona dia miforotra daholo. Tonga dia miforotra daholo rehefa ny liona. Ianareo le hoe le roi lion amin'ilay dessin animé ankizy. Le roi lion. Fa tsisy roi lion fa rehefa ny tena roi no miteny hoe mikombona ny vavanao dia mikombona. Haleloia. Mbola misy zany ny ambony noho ny ambony e. Ary Jesosy io ambony noho ny ambony io. Zay nge le tena mahafinaritra miaraka amin'izao. Zay nge le avantage ananantsika ny Jesosy e. Azonao ve zany? Le avantage ananantsika ny Jesosy dia zao le ambony noho ny ambony ao anatinao. Amen. Le mahery noho ny mahery le ao anatinao. Le matanjaka noho ny matanjaka ny ao anatinao. Le mpanjaka ny mpanjaka sy le tompony tompony ao anatinao. Haleloia. Zany hoe tsy tokony kristianina malemilemy ianao. Tsy tokony kristianina le tsisy hery ianao. Fa le manan-kery indrindra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na sasy amen. Haleloia. Nitomany tao an-danitra tao rehefa nandeha nentina tany i Jaona, tsisy azo nanokatra an'le boky fa le zanak'ondrony afaka nanokatra amin'ny boky dia nandeha ny faminaniana rehetrarehetra. Jesosy Kristy zany. Ary voasoratra ao anatin'ny Apokalipsy ao hoe Jesosy Kristy dia lio amin'ny fokony Jota. Raha hijery le roi lion anao dia Jesosy ny tena le roi lion. Haleloia. Lio amin'ny fokony Jota, zany ny anaran'i Jesosy. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Isany manana le lion fokony Jota eto. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Alléluia. Te avy Jesosy. Ankalazao ny Andriamanitra. Ataovy mafimafy. Ataovy mafimafy. Mafimafy ihany. Alléluia. Alléluia. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Izy irery ihany. Le lio amin'ny fokony Jota. Haleloia. Avy alao anaovany azy. Alao anaovany azy. Mahafinaritra be anala irany rizarasolona be hoe natao mamay fasany. Natao mamay fasany. Haleloia. Nakombona vavany lioany e. Aiza nahitana zany hoe i olona miona amin'ny lioany eo dia ikombona ny vavany. Aiza no ahitanao an'izany? Olona alatsaka ao anaty lavaky ny lioanao dia io. Aiza no ahitana zany hoe ikombona ny vavany lioana raha tsy eo amin'ny Jesosy? Samsona koa nay nandrovotra lioana. Vao hitany Samsona ny lioana tonga dia nrovitany ohatran'ireo mandrovotra taratasy. Haleloia. Tena manana tombony be itsika manana an Jesosy. So dia verinareo fa tena hoe allo tsy toizako. Manana tombony be itsika manana an Jesosy. Kombona ny vavany lioana ary izy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Haleloia. Te hampahery ianao androany. Ianao manana ady io. Ianao manana fitsapana io. Ianao manana fisedrana io. Ianao be da be lioana mandeha taka be da be lioana manodididina anao. So fotsiny lazaiko anao. Ataovy marina eo anatrehan'i Jehovah ny lalanao. Ataovy marina eo anatrehan'i Jehovah ny lalanao. Za mino fa rehefa tonga tao anaty lavaka tao Daniel.
tsy tena mivavaka firy-tsony ary izy to. Mety nanao louange fotsiny izy tao dia ny lioana mety nijerijery azy fotsiny tazana anazy tao. Alleloia. Satria tsy tao izy vao hoe mibebaka hoe tena folana Jesosy. Fola fa nisy an'ity, fola fa nisy an'ry. Tao vao mibebaka fa maty ny lioana eto androany. Fa efa nalatsaka tao izy vao nalatsaka va dia efa niaiky ny lioana hoe tsy azo kitikitian'ity. Rien à faire. Tsy azo kitikitian'ity fa le tena maheriny ao anatin'io. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nirana ny anjely dia nakombona ny vavan'ny lioana. Nakombona ny vavan'ny lioana. Oh, re olona hitanao zany honneur ataon'i Jesosy aminao zany. Honoré nge zany Daniel zany fa lazaiko anao hoe honoré zany. Hoe nao midinao anaty lavaka ao Andriamanitra mihitsy maniraka hoe akombony vavan'ireo lioan'ireo. Akombony vavan'ireo lioan'ireo fa anay iny nalefa anareo aniny. Anao koa androany tenenako an'izany hoe akomban'i Jesosy ny vavan'ny lioana fa ianao an Jesosy any amin'ny alehanao rehetrarehetra. Halleloia. Zay an Jesosy rehetrarehetra eto mikombona ny vavan'ny lioana. Halleloia. Amen sa tsy amen. Fa ataovy marina ny alehanao louange sisa andavaky ny lioana. Ok sa tsy ok? Fiderana sisa andavaky ny lioana. So dia misy lavaky ny lioana amin'ny herinandro. Halleloia. Jesosy hitahiry anao Jesosy anakombona ny vavan'lioana. Jesosy ampijoro anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Halleloia. Satria témoignage zany. Raha nisy gazety ke tamin'izany sao tena hoe nisy olona tao andavaky ny lioana nikombona ny vavan'lioana. Tonga dia alahionina ny gazety zany. Facebook ny tatatata mihitsy tao nisy olona nalefa tao anaty lavaky ny lioana. Nikombona ny vavan'ny lioana. Vao mandeha ny tele, vao piana ny radio, piana ny tele, nikombona ny vavan'ny lioana teo amin'ny mason'i Daniel. Kombona ny vavan'ny lioana sary zao mba hanehoana ny voninahitry ny tompo. Raha tsy nalefa tany izy tsy hita zany. Raha tsy nalefa tany izy tsy hita hoe ay afaka kombona kay vavan'ny lioana io. Halleloia. Ary io lalana rehetrarehetra andehananao io, ampandehananao io anehoana ny voninahitry Jesosy hoe nilaina nandehananao tamin'io mba ahitana fa mbola mikombona ny vavan'ny lioana amin'ny 2021. Halleloia. Mbola hain'ny tompo manakombona ny vavan'ny lioana volana septembre 2021. Halleloia. Iza tsy mino miracle ato? Iza mino miracle? Raha tsy mino miracle matsy ianao dia ohatrany hoe tsy mino an Jesosy ianao. Satria ny anaran'i Jesosy dia miracle. Misy matsy ny tena efa tamin'ny andro taloha zany miracle zany efa vitsy zany efa démodé. Fa amin'izao fotoana raha lasaina bavy isa minitra isa seconde isaky ny mandeha anao miracle. Halleloia. Miracle zany atao hoe miracle dia efa gagana. Tsy zatra tsy araky ny eritreretinao. Manalavitra tena hoe mihoatra be ny ao an-tsainao hoe miracle mon ami. Halleloia. Tena hoe miracle tena hoe avy amin'i Jesosy. Tena miracle koa fa tsy santosantoka. Fa tena hoe le miracle authentique amin'i Jesosy. Ary zay tena zavatra marina zay fiainanao isanandro miaraka amin'i Jesosy tokony ahitaonao miracle. Halleloia. Latsinainy zany raha pisy dia efa hita miracle ianao. Amen sa tsy amen? Tonga ny talata mbola ao amin'i Jesosy sisy talata grobaka zany. Zao tontolo zao mametraka an'izany amin'io calendrier an'sy io andron'io. Fa ny andronao rehetrarehetra tsara ao amin'i Jesosy. Halleloia. Fa tsy anao koa ny alaika ay mbo talata roany hitako ny ohatrany hafahafa. Tsy ianao rehefa manaika zay dia tonga avy aminao araka izay irinaoko. Halleloia. Tonga ny larbi miracle. Tonga ny lakamisy miracle. Tonga ny zoma miracle. Tonga ny sabosy miracle. Mioneto amin'ny lahady miracle. Halleloia. Satria Jesosy ilay miracle. Halleloia. Zanak'Andriamanitra miaina ao anatin'izay. Halleloia. Jesosy io. Kalova nivadika le Daniel toko fahenina teo. Misy zavatra mahafinaritra farany ato matsy hoe tena hitanao ny amalina ny ratsy fanahy dia mijery fotsiny ianao. Dia ianao ndray miteny hoe mamindra-fo amin'i Jesosy. Jesosy tsy maintsy hitondrako amin'izay fomba hitondrako azy izy ka. Daniel toko fahenina ihany. Efa maraparantsika famporisihana ny vavaka ty raha lasaina bavy tsy foana ny vavaka ao miaraka amin'i Jesosy. Aiza hoaiza moa ny Daniel. Jérémie fitomanina Ezekiel Daniel. Zany tokony hainareo koa filahatra baiboly dia rehefa makaty koa dia mitondra baiboly Daniel toko fa enina. Dia hitanao amin'izay ny miracle nataon'i Jesosy kombona aloha zany ny vavan'ny lioana zay efa point anankiray zay. Ary faly indrindra ny mpanjaka. Mahafaly ny mpanjaka mihitsy ilay zavatra misy azonao ve zany? Tonga any an-dapa mihitsy zany le izy. Io zavatra mitranga aminao koa io koa ahafaly ny mpanjaka io.
Amen. Faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy ao an-davaka Daniela. Dia nakarina avy tao an-davaka Daniela. Ary tsy hita nisy naratra izy. Satria nanino? Ahoana tsara hoe tsy hita nisy naratra satria nanino? Satria nino an'Andriamanitra tsy hita nisy naratra. Zany miaraka amin'i Jesosy raha lasaina baga. Zany miaraka amin'i Jesosy zany tsy hita nisy naratra. Ataon'ny olona zay aparatra fonao fa tsy maratra ny fonao hoe tsisy cœur blessé zany. Maratra mihitsy ny fokony amin'ny teny ataonao. Maratra mihitsy ny foko amin'ny ataon'ilay mpampiasana rehetra. Maratra mihitsy ny foko ataon'ilay mpiara-mianatra rehetra. Maratra mihitsy ny foko ataon'ilay zoky sy zanako rehetra. Maratra mihitsy ny foko ataon'ny dada sy mama. Maratra mihitsy ny foko atao. Tsy maratra mihitsy ny fonao satria ianao mino an'Andriamanitra. Halleluja. Ny fonao efa blende ao amin'i Jesosy. Zay teny ratsy ataonao teny soa ny avalinao azy. Amen. Zay teny mahery atao aminao valinao teny mpitiavana. Satria nahoana efa immunizenao. Hoe maikamaikabe zao no vaksiny satria tsy ho azo ny aretina. Ianao rehefa vita vaksiny ao Jesosy na inona teny ratsy rehetra ataonao ao tsy mihitsiny ianao. Halleluja. Tsy teoria fotsiny zany ary tsy fantatra zany raha tsy isy dia aleo no isy le teny ahitana hoe immunize. Raha mbola tsy immunize dia vavaha amin'ny Jesosy mba miompy fo madio a Jesosy mba tsy haratra. Halleluja. Ary raha manana fo maratra ianao a Jesosy hanasitrana ny fonao fa manasitrana ny ratra izy. Manasitrana ny fery izy. Dia inona ny toyany? Ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy ny ampangany Daniela ireo. Tao zany le hoe gouverneur, solompanjaka sy ny tariny samihafa. Dia inona ny natao? Dia natsipy tao an-davaka ny liona izy mba mivady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Hitanao zany tsy manana an Jesosy zany tsisy protection, tsisy fiarovana, mbola tsy mipotra ery akory zareo dia efa vitany aminy satria tsy manana an Jesosy, satria tsisy famarinana atao aminy. Hitanao mampalahelo tena mampalahelo. Alaza veritsika izy teo. Ary ny mpanjaka nandidy dia nentin'ireo lehilahy ny ampangany Daniela ireo dia natsipy tao an-davaka ny liona izy mba mivady ny aman-janany. Ary liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Jehova hiady aminareo fa 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 amen. Zay ny zavatra misy. Tsy niteny tsy nitomany tamin'ny mpanjaka akory Daniela mba tena eritrereto reny olona nanenjika ana reny. Mba ilao fieverana kosa reny mpanjaka fa jere vondra zao ve dia rariny. Tsy nilaina. Tsy nilaina. Ny tompo malala. Amen. Ny tompo malala. Tsisy etsika ataonao akory. Tsisy asa ataonao akory. Na ny volondohanao aza dia vao isa. Na ny volondohanao aza dia vao isa. Ianao anao dossier be rehetrarehetra hiantso avoka anao anty andaza sy sisa. Ny tompo malala zay tokony ho izy. Ianao angina jerevy nanaovan'i Jesosy azy. Halleluja. Dia inona ihany ny toyany? Tamin'izany Dario mpanjaka dia nanoratra ho an'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany rehetra hoe hitombo any ny fiadananareo. Manao lalànao mba hangovitany olona sy atahorany eo anatrehany Andriamanitra Daniela era ny fanjakako rehetra fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakany tsy horava ary ny fanapahany haritra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra sy ety an-tany ary izy no mamonjy any Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary zany Daniela zany dia nambinina tamin'ny nanjakany Dariosa sy tamin'ny nanjakany Kirosy Persianina. Halleluja. Hitanao zany hoe bonus fotsiny tena tonga dia miampy hoe eran'ny fanjakana. Raha io resaka io zany dia zao eran'izao tontolo zao navoaka ny lalàna. Ohatrany hoe navoaka eran'izao tontolo zao hoe tsy maintsy manao kasibosy. Erak'izao tontolo zao ny lalàna. Ohatrany hoe erak'izao tontolo zao hoe tsy maintsy manao vaksiny. Dia erak'izao tontolo zao navoaka hoe ny Andriamanitra Daniela no Andriamanitra. Halleluja.
Zany hoe le tao andavaky ny lioany io a mipaka nanerana zao tontolo zao a nametrahana hoe ny Andriamanitra Daniel no Andriamanitra. Haleloia. Io adinao io fitsapana mahazo anao io zavatra rehetrarehetra manahirana anao io mamela ilaza aminao fa hanehoany Jesosy ny voninahiny io, anambarana fa Jesosy ny mpanjaka, anambarana fa Jesosy ny mahery. Naparitaka eraka zao tontolo zao hoe ny Andriamanitra Daniel no Andriamanitra, ny Andriamanitra Daniel no Andriamanitra. Zany ve raha lasaina bavy izany mbola hiala amin'ny Jesosy ndray, izany mbola andeha hiala eo. Tsy hitanao io avantage be miaraka amin'ny Jesosy io. Tsy hitanao zany rehetrarehetra hoe navoaka mihitsy ny lalàna ary mpanjaka mihitsy ny aiky. Tsy mahafinaritra ve anao, tsy mahafinaritra ve anao amin'izany hoe lehibe anao anaiky an' Jesosy? Tsy mahafinaritra ve anao ny mpanjaka ny filoham-pirenena anaiky an' Jesosy noho ny fijoroanao? Raha nay tsy kombakombaka teo ianao ka ny afina tsisy ninona azo natao, fa ianao joro tamin'ny fahamarinana tonga dia niaiky ny mpanjaka. Haleloia. Ary tsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy dia vava loatra foana fa fitondratena, fahamarinana. Io samy mahay miteny daholo hoe mivavah, mibeba, tsara Jesosy, samy mahay miteny daholo fa le comportement ity ivelany. Haleloia. Le fitondratena ity ivelany misy influence ho an'ny hafa. Haleloia. Tsara Jesosy. Iza tian Jesosy? Haleloia. Iza tian Jesosy? Ndao veritsika le hoe tiako loatra ny fitiavanao e. Angamba mbola mafimafy n'olona tamin'ny maraina amin'izay ity satria efa namaky an Daniel toko fahenina. Haleloia. Tena sambatritsika manana an Jesosy e. Io Daniel toko fahenina io tsy miova Jesosy omaly senio ary mandrakizay. Navoaka ny lalàna ary tena nanaiky ny mpanjaka. Noho nino? Noho fijoroan'i Daniel. Mino koa amin'ny rahasoa ianao reto. Ianao zay manaraka ny video hoe noho ny fijoroanao a be da be ny olona voakasiky ny tenin'Andriamanitra. Be da be ny olona hibebaka, be da be ny olona anaiky fa Andriamanitra mandrakizay. Mahafinaritra be misy hoe ny fanjakana mandrakizay a, fanjakana tsy anam-pahataperana. Mino aho fa hitan'ny Darius any an-danitra tsika. Haleloia. Tsy mihina zany ve ianao? Rehefa hitako fa hoe dia teneniko mihitsy hoe ahoana ry Darius? Ezana be reny natao tamin'ny Daniel reny natonga anao mibebaka dia tafiditra aty an-danitra. Za kosa mino fa tena nanaiky an'ny tompo io e. Mino aho fa any an-danitra dia mifankahita izy Daniel zao efa any. Haleloia. Sika tsirairay avy mbola ho any daholy. Mbola ho hitanao ny zanakao, mbola ho hitanao ny malalanao, mbola ho hitanao ny mamanao, mbola ho hitanao ny bebe anao, mbola ho hitanao ny dadanao, mbola ho hitanao any daholy satria ao amin'ny Jesosy tsy maty. Haleloia. Ahoana ao amin'ny Jesosy? Ao amin'ny Jesosy tsy maty. Dia mbola eto tany tory ny filazantsara mba hahazoany olona izay fiainana izay. Dia mbola eto tany tory ny filazantsara mba hahazoany olona hoe miaraka any an-danitra tsika. Efa miaraka tsika eto tany fa mbola miaraka tsika any an-danitra. Haleloia. Dao tsika mbola anao tena tehaka mafy be ho an'i Jesosy e. Tiako loatra. Tiako loatra ny fitiavanao Jesosy. Mba jereo le tony dia ataontsika le izy. Haleloia. Saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Saotra ny amin'ny fiasanao a. Nampianatra anay zavatra maro ianao teto. Nampianatra anay ianao mba hivavaka, mba ho tia hivavaka, mba fahendrena ny rahalasenabavy, mba fahendrena omeo zotom-po, mba hiandamina ny fotoana, mba hiandrindra ny fotoana. Omeo hery Jesosy hanofo tsy manan-keritra, indraindray te hatory, indraindray reraka avy miasa, indraindray voky avy misakafo, indraindray tafafo tara be rehefa maraina. Mamindafo aminay Jesosy, mamela ny elokay. Tena ianao no ametraka zotom-po amin'ny rahalasenabavy androany a, aizany mandamina fotoana mba hivavaka alohan'ny foazana maraina hiarenana eo am-pandriana, mba hivavaka alohan'ny atorina tena hianana fotoana hitokanana Jesosy. Ianao no nateteraka izany ary hotsapan zareo ny efehany zany, mba hotsapan zareo ny fahamarinana zany, mba hotsapan zany tena hitombo fitiavana anao izy Jesosy eo, hitombo fitiavana anao izy, hitombo fitiavana anao sy ny teninao izy Jesosy malalo ary anoso amin'ny kery eo aminao. Haleloia. Misaotra ny amin'ny teny nomenao anay teto malala, misaotra ny amin'izany teny mampahery, mampatanjaka, mampijoro, mampivelo fanantenanana izany a. Fantatro fa ifankasianao ny rahalasenabavy, fantatro fa ifankasianao zay rehetrarehetra teto androany ary mampaherezanao amin'izany teny zany hoe tsy misy oatra ny Andriamanitra Daniel ary io Andriamanitra Daniel io fa tsy iza fa ianao Jesosy malalo. Dia tena hikasika azy ireo ianao no anamarina ny teninao amin'ity herinandro vaovao ty. Haleloia. Fa tena velona ianao manakombona ny vavaliona ary manamarina ny zanakao rehetrarehetra. Tiako loatra, tiako loatra. Haleloia. Amen. Tico lote, no fitiava.
mandrakizay tory. Sambatra zay Jesosy manana anao sambatra zay satria fantatra hoe tsy resadresaka fotsiny io baiboly io, tsy namboamboariny io baiboly io fa tena marina io Jesosy io. Sorany amin'ny teny nomenao anay teo nampahery anay nampitoetra anay, ary dia zany hira setrinay ianao Jesosy, zany hira valinay ianao Jesosy hoe tianay ianao Jesosy io, maminay ianao Jesosy io. Misaotra fa vita antoka ny fiainanay eo ampelantananao tsy misy mahavita anay afa-tsy ianao ihany Jesosy mahalalo, ianao ampo anay ny fahasoavanao. Dera ny aza ny voninahitra ho anao Jesosy dia ny fiainany tsirairay avy amin'ny herinandro vaovao ty dia porofo fa velony ianao, porofo fa eo aminy ianao no ampijoro azy ireo amin'ny famarinana, amin'ny tahotra anao ampijoro azy ireo amin'ny famasinana, amin'ny fitiavana ny teninao, ary na mivoaka izy ireo na miditra na mandrina mifoa na izanaiza leha ninninona taony dia tena ho am-pony ianao hitoetra eo amin'ny fanatrehanao izy ho tianao izy anana an'ilay intimité miaraka aminao izy ne Jesosy arak'ilay resaka teo, ohatran'ny Daniel hoe intelo isan'andro dia anana fotoana hitokanana koa ny raha lasaina bavy hiresahana hitafatafana aminao, ary ianao no anapirofo ny fahavelomanao amin'ny fiainany mba ho influent amin'ny hafa izy, mba tena église influente Jesosy ny églisenao hikasika olona marobe hatrany amin'ny faratapony amin'ny fanjakana rehetrany amin'izay rehetrarehetra iandehanany reto ray aman-dreny, zoky, zandry, zanaka izay rehetrarehetra andehanany hiparitahany izy ireo reto rehefa veto androany dia tena namarina ianao, ary maro ny olona voakasiky ny teninao no ny fijoroany. Ny dera ny aja ny voninahitra ny laza dia ho anao Jesosy. Halleluja, amen. Amen. Afaka mahazo toerantsika.